atolotry ny vevaradio anao mandritra ty herinandro ty iza marina eva tantara nosoratany ventsy ny aralala firisan-jato tena manotaniko ty ilalao ny tantara faly fetrabelona ny ravo niaraka tamin'ny fifi ary Christophe Bearmana ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvody iza marina eva tantara no totosainy maningotra anio no andro faharoa le izy zany rehefa raisitsika ambaray ohatran'izay de mety misy tena ka iny tsy azo atao non tena hoe zany de tsy maintsy amako boky indray zanako tena manomboka makaleo amin'isy ty fiainako ty ka tsisy atao tsisy fialamola fa tsy mivaky boky aiza ve rangako rehefa vitanao raha rehetra dia terena tata mamaky boky atao trano ato foana efa tapitra voavaky daholo nefa raha ny boky rehetra atao trano bina sikemba vakivakim-piainana anganon'ny taolo mitaraina ny tany sikajy ny dadabe ny baiboly no efa impiry ny verimberina ny vakina tena resan'ny boky vakiko ka ay ary tsy boky anankiray izy oatra mbola tsy mivakiko boky ridio alohany aleo vakina ny ao anatiny ny fomba atao raha hitakitrosan'ny olona ny fomba atao raha teo afaka fanadinana fanalana mosavina ataon'olona fanaingalavitra fiantsona fanahy ay reto roa reto nohatra ny mahaliana fanaingalavitra sy fiantsona fanahy fa akiko tsara ny fomba atao amin'izany dia ndeha mandramako hoireteo raha tena mahomby tokoa vidiny izay fombafomba mifanaingalavitra fa mivoaka ny sisa mandasa asa raha mba tena omby tokoa izy ty na anahoana so ihany aloha fa efa matory betaka dia lama tsara nanaovako azy ty hoe tsy mila mpanengelina mihitsy manko arakaran'izay miboky sady mila fitonena tsara ihany koa zany tokoa eny fa tonga izy tena naombo le rikialy marina nefa oka aloha fa so dia tsy le olona nanaovako fanaingalavitra zany ka so dia mampamosavy ohatra na mpamakitra no sanatria njiva voalesa fa mangatsika atao tokotany ato fotsiny a njiva tena feo miheno zany mety le izy marina njiva oa foay oasa oafy efa vetivety fotsiny manao any mihino dia maninona zao ny elabe anao vao mamotrano za efa mangatsika be teto azafady ekifa mbola nisy zavatra nataoko sy nahavariana ato ao hatrano tao midira malaky fa tena mangatsika tokoa ty ivelany ity zany tsy ho ajaniko elabe ty anao roriny so dia mita midady eto ka zay voalosa ny tranondromino zao a ny inoko fa nikady kotsiny tamin'ny voanina kady ty any izao tsy tompony teny any akoa le dia aloha ianao androany ronino ataotsika aloha zay azo atao dia aveo ianao aterikomoty so ihany aloha fa fanangaka any ny tranomasiminy tsy dia fanalavitra dada koa any aloha inoko fa tsy mara izay tranony zavatra ty amboany mihitsy
aloha mifelaka. Tata, finona mihitsy ny tena tsy itiavanao anahy. Tsoroa mihitsy betiny hoe fialanao ah. Tsy azoko hoe maninona anao mihitsy ah. Fa zavatra ataony lahy very lafa mahafaly ahy. Zaza ratsy taiza ty karokaroka raha ilahy. Zavatra tsipitsipika ve lesy jerijerena. Tsisy azoko. Inona ny atao mahatezitra mafy anao ohatran'izao ena? Inona zavatra ho nikitikitiako sy nijereko? Fa ty boky ty taiza nahitany lahanyty raha tsy nikarokaroka sy ny savasava tato lahy taiza. Iny boky tao amin'ny fitoerany boky tao iny dia mivakiko fa nahalinako sady tsy hitako hoe inona niny olany. Matoy ny nampidirina tato an-trano dia afaka vakiny rehetra zany. Iny anie tsy hoe filma natao an'olon-dehibe na filma mamoafaty ka tsy azo jeren'ny zazakely fa boky mahasoa e. Zaza tana raha ela ty. Fa ahoana ry tatana? Tia an'iny ndray lala tia ombony za. Tadidio tsara fa tsy mbola nisy tato amin'ny fianakaviantsika zany le ty nahatsindry ahy zany ananako ny vola sy ny arena no ity boky ty ihany. Tato no nahitako ny fangazana rehetra. Azoko tolo zay rehetra ny ilaiko. Eny hatramy tovavy tsara tare indrindra azy. Ka tsy azoko ny ery daty. Tia nindrinao amin'ny ahoana moa zany? Raha vao vaky ny lato amin'ny farany ty boky ty dia omby oatra ela. Ato ity mifanala indray fangazana rehetra. Na raboly zany na ra-pitiavana indrindra moa fa ny ara-pahasalamana. Data, inona ny olana raha omenao vakiko ny boky? Nga tsy afaka mba mahomby toanao koa? Ka tsy omeko an'lahy ty satria rehefa tafity ela dia lasa anao tsinotsinona. Zany izy tsy tiako zany atao ny zanako tsisy fidy zany eto amin'ity tany ty. Ory tata, fa nga kosa aloha dia hoe tsy maintsy afara amin'ny fanaovana tsinotsinona anao fa miazako e mba olona misaina koa any ary dada fa tsy hoe adala kory. Raiko nahitako masoandro ianao ka sanatry dia sanatry amiko ny anao tsinotsinona anao. Ka tsy omeko lahy ty ty boky ty fa ataovy zay ataony lahy ary zany ary aloha tatazy rehefa tsy azo tenenina. Mba ty soma efa tsy rary so zavatra ataonao azo ory tata. Natao piany tsy teny sy amaly anao fa diso manararoatra ny fandeferako loatra ianao dia aninona nefa lahy eto zay eto lahy fa zako ty tsy mahatahoatra any lahy zany zay olona taty oriny koa ve lahy dia ataoko apetsi-bolomaso tsisy lesy io no arahany keraka ny fitatakana mbola tsy mananjo anohatra anao ataoko ahoana ny anao an'izany aminao zay raiko nahitako de petra tsara zany azao afeniko tsy ho hitany latsony ty boky ty manomboka andro andry. Viva 98.8. Dia ty boky nalamody ty indray zany ny aloha mijerijereko raha izaniko fa mba tsara koa aloha ty tovavy amin'ny sary ty zany manendrika azy daholo sy fitafy rehetra anaovany. Raha mba izo miaraka amiko zany sambatra indrindra eto tany tsarako ty tohatra ny olona talaka tovavy atao anaty boky velana ny nofinofisana boky nalamody natao ny tadahinako arotony savy ihany neny fa iny mety haneny kosa ngambaka ndasy hoe manena tokoa moa raha navako an'ilay fanaingana lavitra ty sipa amin'ny sary ty ny fanaovana lesy manko efa tadidiko tsara na dia navena dadaza le boky ka ahoana nefa ny anaran'ity tovavy ty ara tsy fantatro koa hoe iza afa manko miny tonga dia fantatro tsara ny anarany leo ranga andramana tadidiana tsara le ritialy dia ampiarina any hoalina ihany dia ataoko. Andrekako zay ary fa minety le izy mino aho fa tena le tovavy tamin'ny sary zany manomona varavarana zany aleko sokafako malaky fa tsy sasa miandry akiza malala
taponao tanteraka ary tovovavy amin'ny sary. Manahoana Jiva? Salama tsara ianao a? Toa fantatro sady ny anarako. Tsika nefa tsy niona akory. Tsy azoko. Olo tiako sy tia ahy ane ianao ry Jiva. Ahoana moa tsy alalako ny anaranao? Efa lesy ny anarako a. Ahoana ko ary zany. Fantany ny anarako nefa zaza mbola tsy niresaka sy niona tamin'ny akory. Tena lazainy ako ny anarany hoe Evao. Tena le tovovavy tamin'ny boky ty manoloana anaty. Tena izy tsoraka fa mihitsy. Fa izy aloha dia tena moanja sy tsara pika. Tena arak'ilay hitako tao anaty boky mihitsy. Fa tao variana be ho any Jiva. Fa nga ianao tsy faly amin'ny fahatongavako aty aminao. Aza tosika hiverina ary ny Jiva fa mba raisoa. Matoa anie za tonga aty amin'izao andro alina izao dia tena tianao aho izay. Fa latsaka anaty fandrika ty marina. Ianao rehefa manomboko izao a. Soa ihany fa nisy an'ilay boky. Misaotra an'ilay boky a. Tsy mahazaka an'ity tovovavy ty raha tsy ilay boky. Eo avelanao angatsika eto fotsiny aho zany. Ao moa mba ampidiro ao an-trano ao malala. Zany ty hiaraka tory aminao e. Inona koa ty mitaraina be ohatry ny sipa hiteraka ty rehefa. Za koa anie tena tianao e. Ndo midirana an-tranoko izany malalako izany. Sao dia hotratrano amin'izany io. Fangaina matahotra an'ireny. Kolonia tsika ireny fa aza matahotra an'ireny izany. Kolonia? Eno a. Ary aza miasa saina amin'izany fa andao hiditra dia faty tsara fitiavantsika roa an'io alina. Fitiavana matsiro be. Ndao ary koa. Fa manina tokoa atsika raha mba mampiaraka kely any ivelany any amin'ny atoandro e. Aiza kosa verangady ato an-trano nareo ato fontsika miaraka rehefa loatra an'izao. Tsy mety zany rehefa tsisy hevitra mihitsy fa tsy maintsy miaina an'izao aloha tsika. Tena maranako tsy averan'ny dada miaraka amina tovovavy mihitsy a. Ianao aza raha fantany hoe miaraka amiko a. Asa fotsiny izay anaovany antsika. Sady tsisy fotoana ampiarahana izany kongy amin'ny atoandro. Fa ianao izany dia tsy mba manana fahafahana mihitsy fa dia toy ny gadra ato foana. Voagejato a. Fa vao tokoa rehefa ianao tia marina ve tsy mampohatra rehefa le mody ririny isaky ny andro le. Tsy avy anao aloha fa za amin'ireny mitebiteby mihitsy ary tsy milamina mihitsy ny saiko amin'ireny fotoana ireny. So sendran-dalo sy ny mpamosavy an'ilay malalako. Jiva, evany ity. Tsisy atahorako raha mbola karazana dahalo sy mpamosavy izany. Na biby masika aza tsisy atahorako izany. Raha mbola zavatra sy mpanao ratsy tsy misy atahorako mihitsy ry Jiva fa aza mitebiteby ianao a. Tsy alelana mitebiteby a. Ianao anie efa vehivavy. Sady amin'io mbola tanora. Tsara tary. Manaso dia mbola nisalany le malalako. Ny andro ane alina. Ny Jiva ve tsy lazainy e. Mino ahy ianao fa tsisy aninina zany any. Efa impirina katy aminao azo ka. Nefa hatramin'izao tsy mbola naninona izany. Ka tampoka andiaka tsy mara vehivavy. Dia zao marina ho ahy e. Aiza nareo no mipetraka. Mbola tsy andresanao mihitsy ane izany malala e. Any amin'ny tontolo tsy mbola hitanao any. Dia amin'ity koa mampinika. Aza be vazovazo moa e. Sy marina lazaina. Ety manodidina ety ihany sa any lavitra be? Any Maisinandro ry izay no mipetraka. Any Maisinandro? Aiza kosa ny toeran'izany? Ohatra ny anara-tanana mbola tiany koa itsy ange zany e.
any asa maika efa mbola hoitokana ianao dia hohitanao izany maisinandro izany sy miponina ho aminy. Indray ary manaika. Viva radio nanolotra ho anao teo Iza Marina va tantara nosorantany Ventsy Miaralala. Novelomin'ny Faly Fetrabelona Ny Ravo niaraka tamin'ny Fifi ary Christophe Rabearomanana. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvody. Iza Marina va tantara nototo sainy maningotra. Renesinao rampitso ny toyny